dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Lioka toko 4 andiny 12. Rehefa niakatra any an-danitra Jesosy dia nampanantena ny mpianatra izy. Hahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ao aminareo dia ho vavolombeloko Jerosalema, Jodia, Samaria ary any amin'ny farany tany. Ny heviny dia tsotra ihany. Ireo izay mpanara-dian'Andriamanitra dia nateraka hijoro vavolombelona. Lioka 4:12 zao ny ambaran'ny andalanteny ho vakiana androany. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria misy fahefana ny teniny. Vahoaka be dia be no nanatrika an'i Jesosy. Dia rehefa nampianatra Jesosy dia gaga ny olona. Fa ohatrany hoe misy fahefana, tena misy fahefana manova, fahefana manetsika, fahefana manamasina ny olona rehetra. Ny tiana tongavana dia izao, andeha handray fanapahan-kevitra isika ka hitory ny filazantsara. Nisy vehivavy anankiray atao hoe Ellen White, nanoratra tahaka an'izao izy, nanoratra izy ary manan-danja ny zavatra nosoratany. Nomena toromarika ho izy fa arakaraka ny anakekezantsika ny farany dia tokony hisy fivoriana lehibe maro dia maro atao any an-tanan-dehibe. Rehefa manakaiky ny farany dia aoka ho foronina mihitsy ny fivoriana lehibe any an-tanan-dehibe mba hahafahana manatratra olona maro. Ny herin'ity hoe fivoriana lehibe ity, fivoriana lehibe, fivoriana mipoaka, fivoriana goavana, hetsika goavana dia misy akony eo amin'ny olona manodidina. Ary ampirisihina mihitsy ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao hanao fivoriana lehibe. Amin'izao moa zany dia efa malaza mihitsy ny hoe hetsika lehibe, hetsika goavana, méga évangélisation, méga camporé, méga fitoriana ny filazantsara lehibe, ampirisihina. Inona ny ao an'izany satria marina tokoa ny tenin'io mpanoratra vehivavy anankiray io. Arakaraka ny akekezana ny farany dia aoka hisy fivoriana lehibe, aoka hitambatra zany ny fiangonana, hitambatra ny mpikarakara ka hanao hetsika goavana any amin'ny tanàna lehibe. Isaky ny misy fivorian-dehibe dia tokony manatrika eo ireo olona mandahan-teny amin'ny ara-pivavahana, anasan'ireo manam-pahefana olon-dehibe omena voninahitra eo amin'ny tany mamonina mba ahafahana mitory ny filazantsara. Tokony hanao izay ahazoana fitenenana feno hery sy feno fahamasinana ireo mpitandrina sy mpitarika izany fivoriana masina izany. Omanina tsara ny fandaharam-potoana rehetra satria zavatra lehibe no atao. Entanina zany any amin'ny isan'ny tokony, isaky ny fiangonana, isaky ny atao hoe distrika, synodam-parina, isaky ny programa rehetrarehetra mba hanao fivoriana lehibe any amin'ny tanan-dehibe. Ary amin'ny fivorian-dehibe rehetra dia tokony hisy lehilahy sy vehivavy izay ho azon'Andriamanitra ampiasaina hanatrika eo, ary tokony hamparitaka amin'ny olona ny fahamarinana toy ny hoe fararan'ny fahamarinana mihitsy. Andamina handrindra zany ny tompon'andraikitra. Izy avy ny voameran'izao. Hanao programa mihitsy ahafahana manangona vola mba ahafahana manao fivoriana lehibe, hitoriana filazantsara lehibe any amin'ny tanan-dehibe. Tsy tokony hoe amin'ny toerana kelikely, miafinafina, madinidinika indraindray ohatrany tsy dia tena mahasarika olona fa tena atao goavana. Inona ny antso atao amintsika ary? Ampitaina amintsika izany ry rahalahy sy anabavy malala mba ho zaraintsika amin'ny hafa. Tonga ny fotoana ankehitriny izay tsy mbola nisy hatrizay, tsy maintsy hisy fifoazana eo amin'ireo atao hoe zanaka sisa, vahoaka an'Andriamanitra izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazana an'i Jesosy. Apokalipsy 4:4-4. Hisy fifoazana eo amin'ireo atao hoe zanaka sisa ireo satria tonga ny fahazavana, miposaka ny fahazavana ary tsy maintsy atao avo dia avo ny fahazavana. Mijoro vavolombelona manerana an'izao tontolo izao amin'ny tanan-dehibe, manaova fivoriana lehibe ary dia ho lehibe avokoa, ho manana tsara ny zavatra rehetra mba hisehoany voninahitran'Andriamanitra. Ampiaro zany, andao ho tanterahina zany. Efa nanao an'izany fa ampiaro, hatsaraina hatrany ho voninahitr'Andriamanitra. Hivavaka isika. Tombo tsara ho misaotra anao zay fa
lehibe ny afatra satria lehibe koa ianao Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka mampirisika anay hitory ny filazantsara amin'ny fomba lehibe sy goavana any amin'ny tanàn-dehibe ampio izay mba ho tanteraka izany ary ny tsirairay avy dia fitaovana ampiasainao hatanteraka an'izany fijoroana vavolombelona lehibe izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.